Tsy misy ny olona matin'ny pesta eto amintsika eto Mahajanga. Ary olona misy enina no natao fitiliana nanomboka ny 11 ny volana aogositra teo hatramin'ny 20 ny volana septambra. Atamin'ireo olona misy enina ireo dia 5 no pozitif izay efa sitrana somatsara amin'izao fotoana izao ary ny iray kosa negative. Nanomboka tamin'ny 20 ny volana septambra io nakaty kosa dia tsy nisy ny fitiliana natao satria tsy nisy ny olona ayaina. Zavatra azo lazaina voalohany aloha zany dia tsy misy maty mipesta mihitsy teto Mahajanga. Olona enina zao no natao fitiliana nanomboka tamin'ny 11 septambra ka hatramin'ny 20 septambra. Zany hoe olona enina zany nahihina nisy peste ary nanomboka teo zany 20 septambra nakaty dia tsy hisy tsony aloha zao ny olona natao fitiliana. Zany hoe tsy nisy olona tsony zany nanome an'le soritra retina mitovitovy amin'le hoe peste na hoe ayaina voa amin'ny peste. Manoloana amin'ny fiparitahan'ireo valana retina peste io anefa hoy hatrany ireo tompony andraikitra eo anivon'ny ministera ny fahasalamana eto an-toerana dia ilaina hatrany ny fahamalinana. Dia ny fanentanana ny olona fotsiny zany dia zao mila madio tanàna, mirahina zany ny rehetrarehetra mba manadio tanàna araka efa toromarika nomen'ny tompony andraikitra teto amin'ny tanàna Mahajanga. Miady amin'ny voalavo satria amin'ny voalavo no misy an'le parasy mitondra an'le peste ary ny zavatra marihana dia efa be da be ny asa natao ny tompony andraikitra ny fahasalamana teto Mahajanga. Nanambara ihany koa ireo tompony andraikitra ireo fa voafeny peste raha ho antsika eto Mahajanga manokana. Misy moa ny fivoriana izay ho ataon'ireo tompony andraikitra ireo miaraka amin'ireo manam-pahefana rehetra eto amintsika anio ao amin'ny lapan'ny tanànan'ny Mahajanga.